vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety izy mba nanisik ampunyang palay aminira jary mampalahelo zareo any tokony ho araky ny teknisian zany zavatra rehetrarehetra zany dia alleluia efa ok an'izao indray ozy izy ny vatoko alleluia teneniny eo anilanao atsamin'ny taranaka ao izy ty tsy hojano 25 novembre androany ty epitatra any amin'ny zanaka ao sy ny taranaka ao rehetrarehetra ataovy alleluia raha in'Andriamanitra natao taminay zany te ho vitan'Andriamanitra atao aminao sy ny taranaka ao alleluia efa nijoroko vavolombelona teto zany fa zay zao ry havana mipetraka teny an-dravoangy taloha anisan'ny mangidy indrindra sy mafy indrindra tamiko ny nieritreritra ny ty resaka ty hoe ndray andro efa ny mandeha i pasteur Rafamizatsokana nisy ndray andro zay narary tamin'izay voantazo dia tonga ny namako mba hamangy aho ny tranonay amin'io tsy misy fandriny zany fa hitanareo les planches reny les planches tonga dia fatsihana amin'ny rindrina dia le kidoro tsisy kidoro éponge vitanareo le kidoro le sesy kidoro be reny dia lefa maloto be reny ao an-trano tsisy sesy tsisy ninenina ny varavarany trano reny lefa varavarana miala fotsiny reny maloto body fotsy amin'ny efa le maloto be va le tena ary tsorina aminareo fa ny afotsy amin'izany manaraka ninona hoe zany ny fahantrana ny ainatsika ary fahantrana lalina rehefa tonga ireo namako ireo mba hitsidika aho fa marary aho tsy sahako nampidirina tao an-trano aloha izy ho iandry ny ivelany ihany ny andro tary amin'ny 50 mètre tary le namana zany no mivoaka ny trano satria menatra amin'le apiditry olona ao an-trano raha lasanabavy mety ohatr' zany ny fiainanao ankehitriny fa mitsy ho jany ny taranakao aho tsy ho izany tsony no avinao tsy ho izany no avy ny taranakao tsy ho izany no avy ny taranakao ataovy alleluia mafy zany izy mino azany teneniny eo anilanao tsy ho izany no avy ny taranakao mino azany ve ianao tsy ho izany ny avy ny taranakao anana taranaka mahirapiratra ianao alleluia tsy sahako ny napiditsan'ireo namako ireo tao an-trano tsy nahita ny lavatranoko izy tsy tiako ahita ny fahantranay za tsy iny ety ivelany mba ohatrany mba olona metimety ihany ety ivelany tarafina ohatrany mba malaza jereny ianao ohatrany mba olona manana tao fa ny ao an-trano tsisy ninina menatra ihany fa tadidiko izay fotoan'izay fo zaho indray andro any na ny filoham-pirenena rahiditra ao an-tranoko tsy mamenatra ny mano mampiditra azy ao an-tranoko ao ataovy alleluia mafy zany itsodrananao sy ny taranakao ah ifahoriana sy fijaliana io tsy ho hitanao mandrakizay io orakoraka mafy be zany alleluia ho anareo any bypass mba mangataka amin'ny madamako andefa message raha efa milamina tsara dia mba mandefa message kely aty amiko ny madamako raha efa milamina tsara ny feony izany alleluia andao maky tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny Jakoba toko 2:20 Jakoba toko 2:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Jakoba toko 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
andininy fasivy amby folo no vakiako te ao tsara ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra koa tsara izany ataonao zany ny demony koa mino io zany ka dia mangovitra moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa averintsika indray mandeha ny andininy faharoapolo tapany faharoa tsy vanona ny finoana tsy misy asa avereny mafy zay avereny mafy farany hoe Apokalipsy 3 Apokalipsy 3 andininy faraika amby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy andininy faraika amby folo ho avy fainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao tany mafy izay anananao mba tsy hisy anino hoe akany satroboninahitra ao raha lasana bavy antanino eo aniranao ao tsara vese hoe androany mba misy zavatra manokana mba angatahako fanohanana aminao halleloja atao amin'ny mpanjaka voalohany ane andao vakitsika vetivety anisana mangina Andriamanitra izy ty mpanjaka voalohany 7 andininy 7 mpanjaka voalohany 7 andininy 7 manao hoe aloha andininy 9 ary ny goaika no nitondra mofo sy hena ho azy isamaraina ary mofo sy hena ho any Eli isakariva ary ny rano tamin'ny renirano no nisotroany ary no ny ela dia ritra ny renirano no ny tsy fisiany ranorana tamin'ny tany ary ny tenin'i Jehova tonga taminy ka nanao hoe miangaka makanesany Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko amin'ny melinanao nisy vehivavy manao anao ni notendrena nino hoe dia niainga izy ka nakany Zarefata ary no nefa mby teo ambavadiny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroana aho mba hosotroko ary no ny lasa nakaraha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroana aho mba hosotroko ary no ny lasa nakaraha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa aho eny an-tananao aho fa hoy raha vehivavy raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao dia tsy manana mofo na dia ray akory azaho fa koba kely eraky ny tanana inona no ao anaty bariky sy dililo kely foana ao anaty tavoara ary makatapaka-kazo ankiroa aho izao ka hiditra namboatra ireo hoanina mianaka dia ho faty izahay fa hoy Eli taminy aza matahotra fa andana miditra ihany ka manaova arak'izay nolazainao zany nefa anaovy mofo kely any aho aloha anoviana ho ka eto aty amiko ary rehefa izany dia manaova ho anao sy ny zanaka koa fa izao nolazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely tsy ho lany ny koba ao anaty bariky ary tsy ho ritra ny diloilo anaty tavoara mandra-piavy ny andro an-datsahany Jehovah ranonorana amin'ny tany dia nandeha raha vehivavy ka nanao araky ny teniny Eli ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny akonany dia nanakoanina elaela ihany nefa tsy lany ny koba tao anaty barika ary tsy ritra ny diloilo tao anaty tavoara araky ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy
any limpaminany asivitehaka mafy rahalasina mafy androany a dia izy zavatra kely tsy mbola nataoko mihitsy izy ty fa nasain'Andriamanitra ho ataoko androany mba hitahian'Andriamanitra anao sy ny akonanao mila mofo kely androany teneno ny eo anilanao mila mofo kely paster androany anamboatra mofo kely ianao androany ataovy amen raha resy lahatra ianao mila olona eto zay resy lahatra hatrany akarobato hatraty bypass eto amin'ny 3 frères mila iray alina ariary teneno eo anilanao ray alina ariary hoe amen anisany namangin'ny tompo ahy ity dia tsy maintsy hotoriko eto androany mba hitahian'Andriamanitra anao manokana lizy tsy natao ho an'ny fiangonana lizy tsy natao ho an'ny asan'ny tompo fa ho an'ny Eli mpaminany ataovy amen zany tsy maintsy hotahiana ny fiangonana androany ary izy fahasoavana manokana rehefa niresaka teto hatramin'izay nandritry ny 20 taona mahery dia miresaka foantsika ny asan'Andriamanitra miresaka foantsika ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana miresaka foantsika ny fitoriana filazantsara ary mahafinaritra fa tato anatin'ny ray volana zay tsika dia nizaravary ho an'ny tsy manana ny zaravary ho an'ireo zay tsy nahazo vary dia nizaraina vola tsotra ny antony tena fiditsika mihitsy ny fanahan'ny olona otahoinina hoe azafady tedavina ny fomba rehetra amonjena ny fanahan'ny olona tedavina na inona moyen amonjena ny fanahan'ny olona ary tsoriko aminareo fa misy fotoana zao tamin'ny herinandro sy tamin'ny tapabolana nyresaka amin'ny cortontorôla misy hatrany amin'ny 2,000 mahery 500 sy 2,000 3,000 nisan'ny olona maka vary eto tamin'ny herinandro any ka mivary to 300 lasaka sa 700 lasaka safia zany misy eo amin'ny 2,000 mahery eo tsy nahazo vary tamin'ny herinandro any dia tsy maintsy mimena voly reny olo reny ary zay conseil pastoral misaotra ny tompo misaotra ny pastera tovy misaotra ndray conseil pastoral fa tena ao am-pony izy ireo mihitsy ny hoe andao pastera atao mihitsiny na inona fomba amonjena ny fanahan'ny olona so dia mba zay ny amonjen'Andriamanitra sy ny akonany zay 2,000 ve raha zay ny atongavany ao alô omena azy ataovy aleloia dia misy any amin'ny 500 sy 2,000 olona tamin'ny herinandro any ny zarana 2,000 mba fantatrao ohatrinony zany any amin'ny 25 millions ohatrina hoe 25 millions tsotra le antony tedavina ny fomba rehetrarehetra amonjena ny fanahan'ny olona tamin'ny nandritry ny terinandro ty nakany sabotsy namena foana any moa zany zao dia mbola manajary an'le tany eo tsika nakarina le ho anareo zay efa teny dia misy tany anankiray zay eo le tany avy aty ambony no alana dia nanototofana ery ambany ery dia misaotra n'Andriamanitra fa miatsara le eny amin'ny temple de guérison eny amin'ny onony Jordan eny ary amina miliara ohatrinona hoe ny valeur an-tanitsika eo tena maly tena nandohalika ny deran'i Jesosy nomena ho anay ny zavatra rehetrarehetra tsisy fiangonana manana reny rano zany raha toka eo eto Madagasikara anaovana batisy mijery an'le toeranao efa vita le gradin ipetrahan'ny olona ery ambony ery efa namboarina le taty amin'ny ilany aty mahazaka olona manaliny le toeranao anaovana batisy raha sitrapon'Andriamanitra amin'le firy moa le batisy iny 16 décembre ny batisy any nanatao terahana azy ahitany zavatra mitranga any ianao fa mahafinaritra ataovy aleloia mijery ny zavatra misy any amin'ny temple de guérison eny
raha ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika valeur amina miliara. Teneniny eo anilanao miliara eo. Raha nijereko fotsiny le ria asabotsy any, ozy ao Jesosy eo. Raha latsaky ny 30 miliara na 20 miliara ny vidin'ity tanànanay ity kely, nomenao anay. Raha ny zavatra nataon'ny tompo tamin'ity fiangonana ity, koavana. Ary ny lehibe indrindra amin'ireny, teny namonjena anao raha lasana baby malala. Ataovy aleluia! Zao anefany a, misy ihany a, valim-bavaka tsy mety azo. Misy ihany a, fitahiana tsy mety misokatra. Misy inona hoe zabady? Fitahiana tsy mety misokatra. Zao no anisan'ny namangin'Andriamanitra. Fotoana izao randriary malala eritena, mba hikasika anareo reo zanakara-panareo, mba ho tonga fitaovana ireo hitondra fitahiana ho anao, ary ianao koa hitondra fitahiana ho azy. Aleluia! Zao ny tenin'ny Elipa aminany tamin'ilay vehivavy, mba homeo rano kely aho hosotroko. Rehefa lasa ilay vehivavy nakarano, dia ny rano elindray izy hoe hitondra inona koa hozy izy? Hitondray mofo kely aho. Dia hoy raha vehivavy, tsy misy mofo, tsy manana mofo, zavatra kely ny eo am-pialan-tananay. Ny tena marina nefa ny planin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra tamin'ny vehivavy dia zao. Tsy ho faty ianao raha vehivavy, tsy ho faty ianao sy ny zanakao, ho velona ianao sy ny zanakao. Ataovy amen na mavy. Tsy ho faty ianao raha vehivavy, fa ho velona ianao sy ny zanakao. Fa izao ny lakle, homeo mofo kely aho aloha. Mena hidina hoe homeo mofo kely aho aloha, fa ho velona ianao sy ny taranakao. Tsy ho ritra ny koba ao anaty bariky, tsy ho ritra ny menaka ao anaty tavoara. Ataovy aleluia! Ianao zao fanazavako zao, rehefa nangataka amin'ny tompo aho, io Andriamanitra io dia mamaly vavaka, ary mitahana isan'andro san'andro. Aleluia! Faly amilaza aminareo fa mitahantsika ny Andriamanitra ivavahantsika. Ataovy amen raha resy lahatra amin'izany ianao. Misy inona moa ny anton'ity le hoe raha ialina te? Azavako kely. Raha tadidinareo dia mijoro vavolombelona teto fa nisy madama avy any France nanome trano anay ao Itosy tamin'ny volana avril. Nanomezanay an'io trano ao Itosy. Misaotra ny tompo, villa anankiroa le trano ao, dia misy trano lava malalaka be. Raha miparkina omby automobile 9 hatramin'ny 10 miparkina ao, ary tonga ny automobile tsara eny Atsavatsava. Nomen'ny tompo anay trano ao, raha faly ianao mba sivitehaka ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny fomba mahagaga nazahoana an'io trano satria rehefa nitory-teny tany a Frantsa, io madama io hatramin'izao mbola tsy niona tamiko, fa amin'ny herinandro izy, amin'ny lakamisy izy niona amiko. Halleluja! Tamin'ny fomba mahagaga, rehefa nihainy nitory-teniko izy dia resy lahatra pastera hozy izy, io trano io dia misy olona andeha hividy zao, dia ho pehen'le olona le vola pastera. Nefa tena tery loatra ny fanahako pastera, fa tiako omena mpanompon'Andriamanitra io trano, dia tiako raha mety omena ho anao. Halleluja! Ahoana ho amin'ny volany anabavy, vola pastera hozy izy tsisy olany, fa zay anomezana ho azy narovina fa tsy maninona. Ny vidiny amin'io dia mora, dia tena mora, dia tena mora. Dia niraisinay ny trano a, misy fianakaviana mipetraka ao, misy fianakaviana sahirakirandreny dia mba napetraka eo aloha, fianakaviana anakiefatra mipetraka ao a. Le trano misaky ny trano ray dia misy étage eo ambony, misy premier étage, dia misy fianakaviana anakiefatra ao. Misaotra an' Jesosy. Amin'izao fotoana zao a, mandalo eto Madagasikara io madama io. Dia zao ny teniny tamiko, pastera mandalo eto ao izy, za tsy dia manana olana arabola fa izao. Tsisy olana, tsy manana problema pastera, fa saingy kosa hoe raha azonao atao ka mba azonao omena, na mba misy azonao omena amin'ny vidina trano dia mba raisiko amin'ny tonga teto tamin'ny herinandro izy, tamin'ny latsinainy izy ny tonga,
dia vonina pasteran-dray ozy izy amin'ny fahatongavako eto dia ozy hoe manana ho amin'ny anaran'i Jesosy, omeko amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy aleloia. Dia zany efa tsisy akory dia apôsiko dia niteny taminy aho amin'ny lakamisy zao aho omeko ny volanao, ataovy aleloia. Za amin'io tsisy ary tena tsy manana, tena tsy manana, satria ny atsika izay vola tonga atotona amin'ny asan'ny tompo. Zao ny namangin'ny tompo aho, zao ny fotoana hitahiko ny fiangonana, hitahiko ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, zao ny fotoana hitahiko an'ireo izay mihino rehetra rehetra. Tamin'ny andro Nely niresaka tamin'ity vehivavy mpitondra tena ty izy, dia tsy vola naovana fiangonana ny nangatahany, tsy fiaraha-miasa amin'ny asan'Andriamanitra fa ho hitondra inona ozy izy, mofo kely aho ho anazy manokana, ho anazy manokana. Dia hoy raha vehivavy manao hoe tsy manana koba kely eraky ny tanana an'ilany ao amiko ao, koba kely eraky ny tanana an'ila, ary andro an'io zay dia maty zay ao aorinan'io, maty zay ao aorinan'io. Fa zao ny teniny Elipa aminany, anaovy aloha, anaovy aloha, ataovy aleloia. Zao no anisan'ny namangin'ny tompo aho, misy an'reto mpino reto. Raha mijery ianao ozy izy Jesosy dia jereo ange ny akamaroan'ny fiangonana ny ivelany na eto Madagasikara ary, maro ny mpino manaja ny ray aman-dreny ara-panahy. Ary ny fiangonana sasany ihany ajain'ny olona zany bisop zany, ajain'ny olona reny karazana pasteur be da be karazana pasteur amin'izao fotoana izao. Fa ny lesoka kely anisan'ny namangin'ny tompo aho, tsy ampy loatra ny fifamatorana amin'ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny zanaka ara-panahy. Misy fitahiana nefany tsy maintsy miainga mihitsy ao amina ray aman-dreny ara-panahy. Ozy izy Jakoba, ozy izy Isaka mantsy an'i Jakoba, hitondray mofo kely aloha mba hitsofa ninona, hitsofako rano, hitsofa ny fanahiko rano anao. Hitondray mofo kely ah, zany nataony tamin'ny Esau, dia rehan'i Jakoba, dia Jakoba indray no nitondra an'ilay mofo, dia lasan'ny Jakoba ilay hitso-drano avy any amin'ny rainy. Ozy Elipa aminany mantsy an'ity vehivavy ity, hitondray mofo kely aloha, hitondray mofo kely aloha. Nisy fotoana Jesosy rehefa mokony mofo 5 sazan-drano roa ny vahoaka dia nangataka tamin'ilay zazalahy kely. Halleloia. Inona ny mofo any aminareo? Tsisy afa-tsy mofo 5 sazan-drano roa. Androany tsy tariko lava be zany resaky zany, fa izao fotsiny misy zavatra tian'ny tompo atao eo amin'ny fiainanao, misy zavatra tian'i Jesosy atao eo amin'ny ankohonanao. Halleluia. Rehefa vonina ho amin'izany ianao dia manao ianao androany. Androany tao anatin'izay 20 taona zay dia ozy izy ny tompo namangy ahy, tsisy vola ny ampelantananao. Za mahay manao fahagagana aminao, na tsy anao ary reo olo reo, za dia mahavita fahagagana aminao. Fa saingy zao amin'ity indray mandeha ty dia teneny reo olo reo fa misy mofo kely any ampelantanany any, misy mofo kely any ampelantanany any. Ataovy aleloia. Za nampaheren'io le madama tompon'le trano, za na tsy nanana ary dia za ny teny aminy misy fahagagana ho amin'ny lakamisy fatongava. Dia rehefa nangataka ny fitarihan'ny tompo dia ozy izy ny tompo, amin'ity indray mandeha ty tsy anomenao vola amin'ny pake ahy, fa ireo olo reo ny tiako tahina, ireo olo reo ny tiako handray fahasoavana avy amin'ny alalan'ny fitsangananao. Mbola tsy nanao ninininy ireo olo reo taminao angamba, mbola tsisy nininina nomeny mombanao, fa amin'ity indray mandeha ty dia ho ataon'Andriamanitra eo aminao ilay mpitondra teny, ilay sahirana, isy zavatra hovan'Andriamanitra manokanao. Raha minanao manaova mainina mafy, avy ireny zao Jesosy ah, mino an'izany aho, misy zavatra ho ataonao amiko, amin'ny ankohonako, amin'ny fasahiranana, ao anatin'ny olana. Izao indrindra no anehoanao fahagagana, amin'izao no anehoanao ny herinao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Iverenako ilay tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jakoba, atao amin'ny Jakoba 2:2-20. Ozy izy Andriamanitra eto manao hoe moa tsy fantareo vary olo-pony fa tsy vanona ny finoana
tsy misy asa. Tsy vanina ninona hoe ny finoana tsy misy asa. Rehefa nomboka hitantsika Andriamanitra ary anao zavatra eo amin'ny fiainantsika, dia misy fahasoavana ataon'Andriamanitra ao anatinao ao. Averiko, misy fahasoavana ataon'Andriamanitra ao anatinao ao. Rehefa hitanao Andriamanitra, anao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia misy inona hoe ao anatinao zavany? Fahasoavana. Io olona rehetrarehetra io dia tsy misy olona vida. Nisy toriteny nataoko tamin'ny télé sy tamin'ny radio tamin'ny lakamisy teo, rana enonareo. Dia izao io toriteny io tamin'ny lakamisy sy tamin'ny zoma. Misy karazana fahasoavana anankiefatra nataon'Andriamanitra ao anatintsika ao. Ao anatin'ny tenantsika ao anankiefatra, fahasoavana anankiefatra. Voalohany dia fahasoavana ara-panahy. Soraty eo anatin'ny kahie mandrainao tenao. Fahasoavana ara-panahy. Misy olona dia nomen'Andriamanitra izany fahasoavana ara-panahy. Ohatra, ny pasteur dia manana izany fahasoavana ara-panahy zany. Ozy izy voalaza amin'ny Baiboly hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino ametra tanana marary dia ahoana? Ho sitrana ireny. Androaka demony amin'ny anarako izy. Dia atao inona ilay olona? Ametra tanana. Dia maninona ilay aretiny? Manomboka miala ilay aretiny. Ametra tanana ilay olona. Dia manomboka manjavona ilay aretiny. Rehefa maheno ianao reny fijoroana vavolombelona teo be da be reny, misy olona tsy miteraka fa nkasiha ny pasteur Odon fotsiny ny kibony dia nitsombadika ilay zaza tao anatiny. Misy olona tsy miteraka fa hoy izy pasteur atovy manao hoe miteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, kasihana ny kibo dia miteraka ilay olona. Inona ny anara zany? Fahasoavana, fanomeza-pahasoavana. Rehefa mivavaka ho amin'ny marary etontsika, le vehivavy anankiray teo le hoe nisy cancer be teto amin'ny tendany, efa nisy lavaka be, nametra tanana foana, ametra tanana foana, tsisy hoe piqûre atao, tsisy tsindrona natao, tsisy fanafodiny hoanina, fa inona hoe natao? Fametra tanana, vita fametra tanana, maina ny fery, sitrana le olona. Inona hoe ny anaran'izany? Fahasoavana. Misy olona misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibony, misy fanamanam-bady, délivrena, manomboka eo mahita toro le olona, manomboka sitrana le olona, miala. Ary be da be ny olona délivrena eto, miala ny demonina, mihetsika ny devoly ao anatiny, dia vao mihetsika ny devoly, miala ny devoly, afaka le olona. Inona ny anaran'ireny rehetrarehetra eny? Inona atao hoe fahasoavana ara-panahy. Ary misy aminareo reo raha lasana bavy, na vao sambany ary ianao tonga eto, mampahery anao aho, ho raisinao izany fahasoavana ara-panahy zany. Misy aminareo reo ianao tsara, tsy natsona hivarotra, tsy natson'Andriamanitra ianao hikaramany amin'ny birao, tsy natson'Andriamanitra ianao hisofera, fa natson'Andriamanitra ianao handroaka devoly, natson'Andriamanitra ianao hanasitrana marary, natson'Andriamanitra ianao hitona mpanota. Misy aminareo, misy tanorato, mila mandinika ianao androany, fa mety ao anatinao izany fahasoavana izany. Za zao rehefa mijery ahy ianao, tamin'izany mbola nianatra efa nazavaiko eto foana zany. Misy fotoana gisitra foana any ampianarana, 6e andro double, 5e andro double, T5 gisitra, fa 20 amin'ny ankizy 20 angamizay, tamin'iza T5. Adroadron'ny ankizy tany ampianarana, tsy mahay ninina. Nisy fotoana rehefa andro double, tadidiko tsara fa tena mafy zany. Matahotra ny dadanay, matahotra ny papanay fa gisitra indray tany ampianarana dia andro double tamin'ny classe de 5e. Hitanao amin'ilay fotoana mizara bulletin iny amin'izay rehefa hoe tsy afaka, any vao mifomaraina amin'ny efatra mianatra amin'ny fianarana, nefa efa vita fianarana, any vao mihatsara vela tsy mianatra. Ary tsy mahay ninina latsain'ny olona, fa mahafinaritra no fidian'Andriamanitra. Tsy any ny atsoko anao, hitoriteny ny atsoko anao, hivavaka ho amin'ny marary ny atsoko anao, androaka devoly ny atsoko anao, hitory filazany tsara ny atsoko anao. Ataovy aleloia mafy zany. Zany mahatonga na mampahery anareo ray aman-dreny.
raha tsy mahay nininona ny zanakao any am-pianarana, azo dotona ny lohany hoe toy ny tena vendra nyity zazy ty, tsy mahay nininona, manala baraka, tsy mahay nininona, azo dotona ny sain'ny zanakao. Fa matematika mety tsy hainy, fizika mety tsy hainy, fa i zanakao mety tsy mahay nininona io, iny hitondra fitahina ho anao, iny hitondra fahasoavana ho anao, io ny alasa lavitra anareo mianakavy. Ataovy aleloia! Mety io ny lasa mpitory-teny mahery vaika ary mpitory-teny igagana, ino anasitrana marary, ino androka devoly, ino ataon'Andriamanitra fitaovana alaza amin'ny fitoriana filazana tsara. Ny mpiara-mianatra amiko nahita tamin'izany dia gaga hoe ela ve raha heritina ny lasa pastera, ny tompoko. Satria ozy izy Jesosy ny adala amin'izao tontolo izao noho ny fidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry. Aza dotona ny zanakao, na gista foana izy, na miredobla foana izy, fa mety fianarana ny tsy hainy. Fianarana mety tsy hainy, fa ao anatin'io zazy io misy fahasoavana manokana izay tsy hanana ny manam-pahaizana, tsy hanana ny dokotera, tsy hanana ny ingénieur, fa Andriamanitra nametaka zavatra ao anatiny ao. Misy fahasoavana ao anatiny. Halleluja. Aza dotona ny zanakao, aza hozonina ny zanakao, na gisitra foana ary izy. Classe de 7e izy niala nianatra, classe de 5e izy niala nianatra, nanala BPC findimy tsy afaka, rana bavy rahalahy misy amintsika nanala baka indimy tsy afaka. Aza mieritreritra hoe ianao ve voaozina, tsy voaozina ianao, fa mety tsy any amin'ny baka mihitsy ny lalana hitondran'ny tomponao, fa misy lalana vaovao zay tsy hananan'ny olona ambony rehetra, fa ianao no nametrahan'Andriamanitra azy. Lazaiko anareo fa olona ambony maro itsika, za tsy be diplôme dia manahoana, manana ihany tonga hatrany amin'ny classe de terminal. Halleluja. Fa izao maro amin'ny olona manam-pahaizana mitsofotsika rano dia lasa député, lasa ministre, lasa olona ambony. Maro amin'ny olona mitsofotsika rano dia lasa manana ny maizy azy. Halleluja. Zany ny atao hoe fahasoavana ara-panahy. Ao anatinao ao mety tsy mahay mivarotra ianao, zay rehetra ataonao bloqué, fa aza manambany tena, fa misy zavatra tokony ho ahetsika ao anatinao. Misy zavatra tsy hananan'ny olona ao anatinao, fa ianao no nametran'Andriamanitra azy. Halleluja. Imbetabe any mahita olona manatona anahy eto, izay paster efa nivavahana tarifa tsy sitrany, nandeha dokotera tsy sitrany, nentina professeur tsy sitrany, efa nididina tsy sitrany, efa nametrahana mpiandro tanana tsy sitrany, vao ametrahany paster eritiana tanany indray mandeha nanjavona ny aretiny. Afaka mitsoro vavolombelona, misy fahagagana. Inona ny anara zany? Fahasoavana. Fa any amin'inona le misy azy? Ara-panahy spirituel. Any amin'inona hoe? Ara-panahy. Zay ray fahasoavana voalohany. Fahasoavana ray faharoa atao anatin'ny saina. Aiza ny fahasoavana faharoa? Ao anatin'ny saina. Misy olona indray dia tena mana-tsaina, natao directeur mihitsy izy, natao mpitatana orinasa mihitsy izy. Zay mihitsiny tsy natsonanao pasteur izy, tsy natsona izy amety tanana amin'ny marary, fa eo amin'ny lohany manao any, ao anatin'ny saina ao miketriketrika mihitsy. Vao misy olana dia efa izy no mamahany olana io. Ary anisan'izany iray mpianatra, jerenareo fa misy mpianatra laharana voalohany foana izy any am-pianarana. Laharana voalohany izy, raha tsy voalohany izy dia faharoa, raha tsy faharoa izy dia fahatelo, raha tsy fahatelo izy dia voalohany, raha tsy zay foana. Ary hitanao naiza fianarana lehany dia manana saina izy. Napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny sainy le fanomezana inona? Fanomezam-pahasoavana. Napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny sainy dia manana fahiratan-tsaina izy. Ary misy an'ireny zanakao reny, io mihitsy ny atafita azy dia ho lasa directeur izy. Ataovy aleloia. Tsy azonao terena izy hoe andana manao pasteur, fa ho lasa directeur izy, ho lasa PDG, ho lasa ministre izy, fa sady ho lasa mpitoro-teny ihany koa izy. Fa nametran'Andriamanitra azy dia zao ao anatin'ny sainy ao maranitra. Misy olona angela zay ko anareo tsy nianatra ny ordinateur io kory izy, fa mahay manamboatra ordinateur. Tsy nianatra nanamboatra télé izy, fa mahay manamboatra télé. Misy
fahasoavana voajanahary avy any an-danitra mihitsy men'Andriamanitra ao anatiny ao. Dia mahay manamboatra tômôbila izy nefa tsy nianatra mekanisien, tsy nianatra mekanika nefa mahay manamboatra tômôbila. Misy olona voajereny io zavatra io tonga dia hainy atony olona an'ity, atony problème an'ity, manana fahasoavana any anatin'ny sainy. Ary ray ny mamahany olana io dia maranitra izy. Ary zay zavatra ataony rehetrarehetra dia ao anatin'ny lohany eo daholo, tsy very mandeha izany. Bloqué ny lalana ato dia misokatra indray ny lalana ato, ary mahita lalana foana izy, maranitra izy. Raha vao miresaka aman'olona izy tonga dia resy lahatra ny olona miresaka aminy, ary rita amin'ny saina ananany fa olona maranitra izy. Misy olona manko ry havana mahery mivavaka ary mandroaka devoly ary mahasitrana marary fa ny sainy tsy mahataka-javatra. Fa inona hoe ny sainy tsy mahataka-javatra? Fa misy olona indray tsy mandroaka devoly izy fa ao anatin'ny saina ao maranitra. Itsodrano tanora, misy tanora maro tonga ho amin'izany ane ao anatin'ny sainao ho tahirin'Andriamanitra. Mangataka ny tanora ametrao tanana ny lohanao, ametrao tanana ny lohanao. Avereny zao Jesosy ome ho a Jesosy zany fahiratan-tsaina zany, fahakingat-tsaina izany, mba ome fahasoavana manokana, ome fahasoavana manokana atao anatin'ny saiko ato. Jesosy amin'izao fahatanyrako zao ome hakingat-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Misy olona ao anatin'ny saina maranitra ary manana saina maranitra ary tsy mety tapidalaka le izany satria zay mihitsy le fahasoavana nomen'Andriamanitra azy. Any misy fianakaviana zay, misy rahalahy zay mpanao trano ny asany, dia io rahalahy io tsy nianatra ingénieur, tsy nianatra plan-na trano, tsy nianatra fanamboarana trano, fa nanao maçonçon kely teny izy. Fa lazaiko anareo fa ny ingénieur mangataka torohevitra any aminy. Ingénieur nianatra folo taona nianatra bâtiment mangataka torohevitra amin'ny leralahy, ahoana ny fanaovana an'ity, ahoana ny fanaovana an'ity. Leralahy nefa tsy nianatra. Ao anatin'ny sainy leralahy misy fahasoavana. Izy tanora ho tonga ho amin'izany ane amin'ny anaran'i Jesosy. Misy indray zay ny faharoa, fahasoavana ao anatin'ny saina. Inona faharoa misy indray ny fahatelo dia zao fahasoavana amin'ny alalan'ny vatany, ao amin'ny tenany, any amin'ny tongony, any amin'ny tanany, any amin'ny feoany, dia ao le fahasoavana. Nyteneniko teto tamin'ny lakamisy iny, raha mijery andry Michael Jordan ianao, Michael Jordan zany le mpanao basket malaza amerikanina mainty hoditra iny. Zany Michael Jordan zany tena anisan'ny mpanan-karena malaza eran-tany, manana millions de dollars. Zany hoe raha oharina amin'ny volantsika malagasy milliardaire, multimilliardaire zany Michael Jordan zany. Mba fantatrao aiza fanomezam-pahasoavany ao amin'ny inonany, ao amin'ny tanany. Rehefa manao basket izy ary amin'ny 6 mètres na 7 mètres na 10 mètres any tofiry ny baolina io tafiditra ao anaty serso. Zany mampalaza azy, mampidi baolina foana, mampidi baolina foana, mainty hoditra. Fa saingy zao tsy nataon'Andriamanitra any anatin'ny fanahany, tsy le mametra tanana amin'ny marary, fa le tanana mampidi baolina, fahasoavana ao anatin'ny vatany, ao anatin'ny tanana. Ry Cristiano Ronaldo, aiza ny fanomezam-pahasoavana Cristiano Ronaldo? Any amin'ny tongony. Raha ianao zao ny anao baolina hifaninana aminy, maretsy ianao sa tsy maretsy? Hoe ekipa football club Anitos, Pasteur Ertina goal, hifanandrina amin'ny ahoana tapaka ngay zany, hifanandrina amin'ny ekipan'ny Cristiano Ronaldo, mety ho firisifirina skôra am'izay tataka be. Eo zany ianao na ozy izy arena hoe
amin'ny anaran'i Jesosy tsy maty io, maty foana io zany tsisy idirany resaka hoe tsy maty zany, tsisy idirany ara-panahy satria le fanomezam-pahasoavana ananany any anatin'ny tongony. Ataovy aleloia mavy zany, ataovy aleloia mavy zany. Androany ianao mila mijery, eto dia mafisiko androany fa tsy misy olona vida zany. Teneniny eo anilanao, ianao tsy pokaty zany hoe, teneny se tsy vida zany hoe. Rehefa tsy manana ianao amin'ny ara-panahinao dia manana ianao aizy anatin'ny sainy. Rehefa tsy manana ianao anatin'ny sainy dia any anatin'ny tongotra ho any, any anatin'ny tongotra ho any, any le fahasoavana. Fa nazavaiko tamin'ny radio sy télé ty, misy rahalahy zay niara nivarotra aminay taloha tamin'izay mbola mivaroka eny, tamin'izay mivarotra akoho, henana akoho. Dia eo pitana eo le rahalahy mivarotra, Rabera zay ny anarany. Iza hoe ilaharana tompoko ny ombony zany sy ny hena kisoa zany. Ny kisoa amidiny eo faravakely mivarotra hena kisoa, kisoa 5 na enina isan'andro ny vonono, omby any amin'ny 2 na 3 isan'andro ny vonono, indray ry mahatratra 4 rehefa le fetifety reny. Inona ozy izy ianao sekretany? Milahatra io olona io mividy omby eo aminy, mividy kena, milahatra io olona io. Ary na maki io hena io, na matavy dia maninona ihany ny olona, milahatra io le olona. Dia gaga ianao, izy anefa tsy hoe tsara lanja, tsy tsara lanja le anazy, mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany. Izy tsy hoe tsy asiany taolana, asiany taolana. Ianao miteny hoe aza asiana taolana, fa ato amin'ilay vavy malama vava ary mahay mampiresaka. Vidy ianao ianao, vao tonga avy any ianao dia vatao amin'ny président aloha, ahoana président atao firy, ray sa roa, dia matikena maso an'inona tsy samy vidy atsasaky ny fefany. Fa rahavaratsy ny tonga dia atsasany. Ka ianao atao inona? Président, ahoana moa ny vidiananao hena atsasaky ny fefany amin'izany? Fa na tsy manam-bola ary ianao mamorona. Alleluia. Mahay mampiresaka izy dia tsy maintsy vita amintsika. Tao ray sa roa izy dia sady atsangatsangana ihany, tonga dia tsy mivato ao. Dia vao mahita an'ilay vato raiky lahoina ianao tsy afaka mihemotra tsony. Alleluia. Malama vavy zany. Dia miteny etsy ilay madama kely, aza asiana taolana anao, aza asiana taolana. Sy tiany ilay mampatsiro azy, sady alefany ihany izy nga miraraka. Dia tedavinao alàna ilay taolany ambony ihany, kasihany amin'ny antsikely ny taninao, ilay voana antsiny, ao fa iny ilay mampatsiro azy. Dia tsy maintsy mitsikitsiky kely ianao. Alleluia. Manolotra ray alina ianao any, averiny ny famiarim-bola. Dia ozy izy avy any, izy nga miteny hoe ty famiarim-bola, ty vidianana fangarony ozy izy. Dia ohatry anao izy ndray zany mba manome cadeau anao nefa famiarim-bola anao. Ty ataon'ina ozy? Mampiresaka zany zalahy zany. Dia vao kizitinjitina le raha matotonga ao, kizitinjitina. Laha kely ndray izy mahatonga azy kizitinjitina, sady apetrany any le taolana betsy. Dia vao mitsikitsiky ianao amin'ilay laha kely iny, dia vadinonao le taolana. Alleluia. Aiza ny fanomezam-pahasoavana? Ny olona rehetra milahatra eo daholo. Dia na matavy be ary ny an'le etsy, fa eto mahi, eto amin'ny mahi, dia makaiza ihany le olona eo aminy any. Dia miahaka daholo ny olona rehetra. Fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny vavana, ao anatin'ny vavana. Rehefa andeha hody ireny olona ireny dia tsofony rano, tsofony rano dia ty ozy izy vidianana fangarony dia mahaiza fianarana. Matsely le ramatoa be mahaiza fianarana ozy. Aiza moa ianao niala amin'izany? Alleluia. Tsy manana baky izy. Za mino fa tsy manana CPE le rahalahy. Fa aiza le fanomezam-pahasoavana? Ao amin'ny vavana. Miresaka izy, mandresy lahatra olona izy. Dia izay olona miaino azy resy lahatra. Omby 3 isan'andro ny vonono, kisoa any amin'ny 5 enina. Zavatra anankiray ihany ny ananana. Tsy le ombony tsara, tsy vola ny sekretany, fa aiza
ao amin'ny vetivetika izy dia lasa patron be, nahazo tomobile nividy trano, nividy iny tafita lera namana. Misy fahasoavana ao anatinao, na ao anatin'ny ara-panahinao io, na ao anatin'ny sainao, na ao amin'ny tananao, na ao amin'ny tongotrao, na ao amin'ny vavanao, misy fahasoavanao. Ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia zao: mbola ao ve le izy sa tsy ao tsony? Maty ve ny fahasoavanao anatinao? Itsika androany dia anatin'le loha hevitra hoe manangana inona? Manangana fanomezam-pahasoavana. Ho atsangana ny fahasoavanao anatinao io androany. Teneniny eo rindrinao, ho atsangana ny fahasoavanao anatinao io. Zao ny fijoroana vavolombelon'i Joseph Taf, hitako tamin'ny Facebook-ny tao. Fijoroana vavolombelon'i Joseph Taf. Zaho ozy izy ny faniriko dia ny anao baolina, dia saika anao baolina international, dia hianatra anao baolina any France, dia ho lasa mpanao baolina malaza. Tamin'ny fotoana farany ozy izy dia namangy amin'ny fanahy masina. Rehefa nihiry Rija Rasolondraibe dia nanatrika ny concertany aho. Dia rehefa nijereko ozy izy ny spectacle sy ny concert nataon'ny Rija Rasolondraibe dia nanomboka naniry tato anatiko fa ho lasa mpihira, ho lasa mpihira, ho lasa mpihira mpitory an'i Jesosy aho, lasa mpihira évangélika aho. Ataovy alleluia mafy za. Inona ny mampalaza Joseph Taf? Inona ny ameloma mivady aman-janany? Inona ny azahoany vola? Inona? Atao amin'ny lelany, atao anatin'ny vavany. Misy zavatra naperak'Andriamanitra ao anatinao fa ianao mety tsy malala hoe inona. Androany ho velomina eo amin'ny anaran'i Jesosy. Any nisy tany amin'ny taona 96 tany ho any, nisy mademoiselle kely misy fa tsy madame. Zany ny ampaherezako anareo ankizy vavy eto. Misy ankizy vavy eny tsy ho afaka mihitsy amin'ny fianarana. Misy ankizy vavy eo tena tsy afaka mihitsy, tsy mahay ninina ny ampianarana. Bedesiny ray aman-dreny foana, tony tena donto mihitsy, tsy mahay ninina. Fa rehefa jerenao le ankizy vavy kely le tsara tare kely. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha mahatsiaro tenao tsara tare kely ianao ranambavy kely, ho ampiasain'i Jesosy ianao amin'io atsara tare anao io. Tena ilaina ange zany raha lasaina vavy. Ato amin'ny vahony oloko, ary manetana ny zanaky ny vahony oloko koa zay ankizy vavy rehetra ka mahatsiaro tena ho tsara tare, ho ampiasaintsika itao manafana n'olona io. Rehefa mijery ho atsika indraindray le aty amin'ny évangélika mampalahelo. Rehefa mijery ianao reny le magasin be reny, reny le magasin malaza be reny, misy sécurité any, misy ina hoe lehilahy mijaridindridina daholy, miambina an'le varavarana sy le an'ireny, miaraka amin'ny costara mangamanga, miaraka amin'ny tsy fantatro fa tena mijaridindridina. Ilaina ny rahalahy io angezanao io e, mba ho hitan'ny olona fa ato amin'ny vahony oloko tsy raha fotsy kely manjokozoko daholy no mivavaka ato, fa misy rahalahy mijaridina tsara ato, rahalahy matanjaka tsara ato. Mahita an'ireny namanao resy lahatra hoe zao hoe mipozina lehilahy mivavaka, andoranga mba hivavaka ihany koa. Satria ny fiheveran'ny olona fa za mivavaka izany dia olona mampalahelo, olona efa osa, olona efa reraka. Raha misy rahalahy bogosygosy eo kaikinao eo, le bebe dia tenenao izy ilaina rahalahy io angezanao io hoe, tenenao zay izy. Amen. Ilaina, mahasarika olona reny. Ilaina ny ankizy vavy tsara tare. Tandremindray sao va diso fandray eo ianao. Pastera, atao misitona lehilahy zany ny ankizy vavy ato? Non. Ho ampiasaina amin'ny anaran'i Jesosy, hitaona olona ho atao amin'ny Jesosy. Alleluia. Rehefa mijery ianao ny akay an'ny vahony oloko, ndray andro zay taria teny Tosy, nahita vehivavy groupe takao zay, mampalahelo le ramamy. Mba fantatrao, palitao vareraka be zay nanaovany, palitao tsy pointure mihitsy. Raha pointure 30 le raha matovo kely any amin'ny pointure 45 any le palitao nanaovany. Tena vareraka be. Izy amin'io mibangaridana.
ny sarin-dohany tsy mandeha amin'izay loany izy amin'ny bankalina kely sady mitongilana napetany an'izay le samboady eto vahao ny oloko akay hitanay mivady le izy dia niteneninay mama omenay vola ianao fa aza makeo tsony alleloia zaho ame volanao na 50 000 isan-kerinandro na 25 000 isan-kerinandro omeko vola ianao fa andana miditsy any am-piangonana ndana manao intercession ndana mivavaka fa aloha tanora no hitsangana eo aloha tanora no hitsangana eo inona ny antony vo mijery indray andro nisy rahalahy amintsika ato ny vadiny any andafy any a France aiza hoe vadiny dia hitanareo misy maka amin'ny Facebook reny le accueil atsika reny le niteneniko teo hoe indraindray olona mivareraka le pôzy eo amorony arabe le tena mampalahelo le pôzin'le olona tsy mbo mihajahaja reny fa efa tena hitanao efa antitra efa reraka le pôzy ko amin'io mbola dia nalain'le olona Facebook dia naparitany dia lasa tany andafy dia le rahalahy amin'io efa manana olana mivady na mivady aman-janany mireharehiry le rahalahy eto Madagasikara zay eo amin'ny vahon'oloko no mivavaka vahon'oloko zany mampanankarena vahon'oloko zany manasitrana dia nalefan'le ny Facebook moa tonga hatrany andafy nalefan'le ramatoa avy any tony ve ozy izy ny vahon'oloko areo tony ve satria le accueil le ohatr'izay nasehony tony ve ao ve ianao mivavaka ozy izy ao amin'ny tondro sekta kely tony ao amin'ny tondro sekta mampalahelo tony inona ny tiako atongavana tsy hoe tsy mahazo manao akay tsony ny ray aman-dreny fa rehefa mba manao akay ianao dia mba ny olona mako raha lasena bavy tsy mijery ny any anatin'ny fo fa mijery ina ny olona ivelany nefa ny groupe dakay zany inona ny asany iza no ampidiry ny groupe dakay Andriamanitra sa ny olona Andriamanitra efa atao anatiny fa matoa ianao mitsangany ambaravarana inona no ampidirinao ao nefa ny olona mijery iny ivelany zany ny ilana ny ankizy vavy io atsara tarehanao io aza entina any amin'ny adalana aza sesy fotsiny ny Facebook andana miditra groupe takay za famezam-pahasoavana raha resy lahatra manaova maina mafy zany tsy lavina fa mety misy lehilahy mikôtikôty avy aloha izy kôtikôty dia ranabavy midira ranada midira tonga ato izy maheno torotenin'ny pasteur ity na mibebaka izy manolo tena nidirany teo tsy hivavaka fa nole inona nidirany teo no le tanora vavikely tsara tare kely nidirany teo dia zao zao no anaty lohany raha vo mirava eo fotoana tsy hamelako iny raha tsy azoko kanjo niditra tato izy tsy namelany Jesosy izy raha tsy nitsofoka tsy namelany Jesosy raha tsy mibebaka ataovy alleloia fahasoavana inona hoe ny anara zany androantsika ozy izy ty le Jakoba toko faharoa ty andininy faharoapolo fa tsy vanona ny finoana tsy misy inona tsy misy asa iano zao fanazavako zao ho velomina amin'ny fahasoavana ao anatinao ho velomina amin'ny fahasoavana ao anatinao inona ny mahatonga anao lasa maty le fahasoavana misy aminareo reny hoe matsapa mihitsy misy fahasoavana ao anatinao mety mpandroka devoly mety mivavaka ao amin'ny marary mety eo amin'ny vavanao ao le izy mety tsy fantatro ny fahasoavana anatinao mety any amin'ny tananao mety any amin'ny tongotrao mety any amin'ny sainao fa ozy ianao maty le izy paster misy aminareo reo rahalahy tena mpitady vola tena mahay mitady vola fa amin'izao ianao zao a bloqué tanteraka fantatrao ve le antony nisy fotoana eno tsara ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy vanona ny finoana raha tsy misy asa ny zavatra anankiray raha vao manomboka tsy ahetsika intsony dia maty averiko ny zavatra anankiray zay anananao ny fahasoavana anananao rehefa tsy ampiasaina dia maty tsy maintsy maty zay fahasoavana anananao
raha vao tsy ampiasaina dia maty. Zany ny sekoren'ny pasteur Ertine. Hitanareo tamin'ny voalohany rehefa manao délivrance, nanomboka tany amin'ny 2002 tsika nanao délivrance 2003, efa nijoroko vavolombelona teto tadidiko tsara. Anisan'ny remarque ny tsapako tamin'izaho nandroaka devoly voalohany dia nivavaka ho ana Ramatoa zay tany Tamatavy. Io Ramatoa io nitory aloha zany zaho tao amin'ny radio, tao amin'le radio feon'ny Thomas. Dia zao nitory teniko tao: tonga ava daholo zay nareo misy devoly, nareo misy tsombo, nareo marary, nareo tsatsina famosaviny, tonga ava daholo mivavaka, manasitrana Jesosy, manafaka androaka devoly tsika efa tonga ava. Dia inona ozy izy ianao? Tonga le madama be akiray zay, dia tongotra 2 andro miala ao Tamatavy misy azy, naheno an'le fandarako tamin'ny radio. Dia rehefa tonga izy avy any dia zao ny teniny: zakei pasteur ozy izy, nitandren'le fandaranao tao amin'ny radio fa manareo mandroaka devolin-draha io, mandroaka devoly tromba ratsy io anareo. Ka zakei ozy izy: misy devoly pasteur, ampijalian'ireo tromba reo za. Za moa zany mandray azy amina seza kely akiray zay, dia latabatra eo anoloana, dia misy seza kely akiroa, seza gasigasy kely reny. Fiangonana koa mbola voanainga tamin'izany ao anaty fahantrana lalina mihitsy. Dia zakei pasteur tena marary zay, 70 ny devoly atao anatiko ato izy. Firy hoe 70 ireo tromba atao anatiko ato reo. Efa nandeha nitsabo tena pasteur fa tsy afaka, fa rengo tsara be ny radio, ny tamin'ny radio fa manafaka fivavahanareo akato. Le vehivavy amin'ny vehivavy ngeza be vavety be zay. Za tamin'izany mbola pasteur mahikely skilina kely, ohatran'ny le ralapaka caméra io, ohatran'ny ralahiaina, ohatran'ny tamin'izany tena io aza menatra reo, ohatran'io fa mbola ngeza koa raha io. Alleluia. Ohatran'io ny angezako tamin'izany. Dia ozy izy le madama eo anoloka eo: ha, ietsika ane za pasteur e, ietsika ane raha ty e. Sady natotsiny indray mandeha le seza, le latabatra, natotsiny le latabatra, tonga dia nitsingidina niaraka tamin'ny seza. Dia nitsangana ihany angany, tonga dia nitsangana satria faty eto ao. Alleluia. Miala ho hainao amin'ny anaran'i Jesosy, sady natoniko ihany. Miala ho amin'ny anaran'i Jesosy. Izy konga natahotra, natoniny koa. Miala ho hainao amin'ny anaran'i Jesosy. Anao ndray matoka ianao androano izy mantsy ary. Ianao miala. Izy tsy natahotra, nibatainy indray mandeha. Alleluia. Sady nakininy tamin'ny poto. Dia izany anginy mbola nametsako tanana eny ny tampon-dohatra, mbola nametsako tanana eny za amin'ny efa miainga. Natsovo daholo amin'izay ny rahalahy rehetra: vonjera lahy, vonjera lahy. Maty ako. Fa ampitolomany rahalahy rehetrarehetra dia votsitra ihany. Alleluia. Ozy ny devoly mantsy tamin'izay: mbola aiza ny azo an'lahy, mbola aiza ny azo an'lahy. Fa izao ny nafinaritra, tsy nanakivy ahy. Tovy alleluia. Tsy nanakivy ahy. Tohizako ihany ny délivrance, tohizako foana ty Jesosy, na dia ningainy iny ary ahy. Tohizako foana. Tsy navelako ho faty. Ahoana hoe? Averenao zay fra zay izy. Tsy navelako ho faty. Tamin'izany lazaiko anareo saky mandroaka devoly misy raha lazay nanao kongosolona, nanao inona hoe garde corps na olona manamboninaitra izy. Kongosolona zany ohatrany hoe kongofo, fa kongosolona zany ohatrany mbola mahery lavitra no kongofo. Fa enjany zany raha ny danse, fa io vatany io ohatrany vy. Fito laty tsy mahatazona azy nefa izy kely fa io vatany io vao mivokiny ohatrany vy.
mahakasy tontondry amin'izany. Misy fotoana ianao voatakany amin'ny kibonao. Tena. Ary za vao mahita an'ilay rahalahy tamin'izany dia efa tena tompo. Tia indray ilay rahalahy. Efa tena mipararetra Jesosy. Dia ianao rehefa manao délivrance azy, tsy maintsy mila hoe dalo bitsibitsika. Teneny daholo ny rahalahy tovy makaty. Tovy makaty. Alléluia. Misy fotoana ny devoly mampatahotra. Fantohizana ihany. Sa Jesosy ato. Mbola vonona ihany. Mbola vonona ihany. Mbola vonona ihany. Ataovy alléluia. Na ietsiko foana le fahasoavana. Na ietsiko foana. Na ietsiko foana. Tohizako foana. Tsy navelako ho faty. Ankehitriny anisan'ny pasteur ampiasain'Andriamanitra mandroaka devoly. Ataovy alléluia, 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 alléluia. Israel David. Da pasteur, sady le rahalahy zay moa botabota misesta be. Do délivretika vavaka io izy. Nalainy tao an-trano. Zangy aho rahalahy reraka. Andao fotsiny izy fa vitatsika. Gesta mihitsy izy nitsofoka tao an-trano niaraka taminay. Miala daholo nareo efa toko pasteur Ertiny. Tany amin'ny 20 taona mahery zany ah. Tamin'izany mbola tsy vahony oloko. Dia miala nareo izy fa mantsy le olona le mpiandry tao. Reo nandroaka tao nefa tera-tsemboka tsy mivoaka. Za natsony zareo. Lasa amin'izay nandroaka devoly. Reraka ho sady tsemboka. Tsy mivoaka le devoly. Dia ozy izy le vehivavy reraka nga. Reraka. Dana macaron forra reraka. Tena nininy ah. Dia hitany dadany le ankizy vavy zay fa reraka. Dia ozy izy le dadany. Pasteur, allo ary izy aloha reraka. Niala maina hoa. Sady miainatsy an'le olona tsany le fianakaviana be da be. Nijaikijaiky miaraka amin'ny atsebohany. Fa izao no nafinaritra. Tsy nanaiky tohizaka ny délivrance. Tohizaka ny délivrance. Na tsy mivoaka ry ny androany. Mbola manohy foana. Tsy navelako ho faty. Ataovy alléluia mafy zato. Tsy navelako ho faty. Ataovy alléluia. Zao tsika mivavaka olona misy devoly. Ary olona dala. Maro amin'ireny amin'izao. Vao hivavahana 2 minitra. Sitrana tanteraka. Tsy miverina tsony ny herim-maizina. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa maty ny finoana raha tsy arahana iny. Ary ohatrany ny fahasoavana. Raha vao tsy ahetsika io dia maninona? Maty. Ny fahasoavana. Raha vao tsy ahetsika dia tsy maintsy maty. Za mampiresika anareo raha lasina bavy. Raha manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy ianao, mivavaka ho an'ny marary, mandroaka devoly, na maty ary le olona, manino hoe? Dia mbola mametsaha-tanana ihany. Ataovy alléluia. Na maninona ary le olona hoe? Misy rahalahy zay nyteny tamiko pasteur. Za ozy izy tsy androaka devoly tsony. Fa zay ametrahako tanana rehetra maty daholo. Dia ozy amantsy azy. Efa tonga zany ny torona. Vandana ihany mametraha-tanana. Zany manko ny fanaon'ny olona. Be da be ampivavaka amin'izao fotoana izao. Mandevona talenta. Ary raha vao alevinao io dia maninona? Maty. Lazaiko anareo fa zany no mahatonga an'ireny mpilalao baolina malaza ireny. Raha reny zao no ohatra tsy milalao baolina intsony 2 taona.
Antany anao mahavita manao mety apidi baolina isa tsy mapiditra. Maty le fahafisoavana. Raha le mpanao basket io ny lasa misy fotoana izy na dia ray volana fotsiny arany tsy manao dia maty io. Raha tianao velona ilay fahasoavana ao anatinao dia atahoina le fahasoavana ampiasaina ahetsika. Misy zavatra ao anatinao fataro inona le anananao, inona fahasoavana anananao. Any amin'ny ara-panahy ve? Any amin'ny ara-tsaina ve? Ao amin'ny vavanao ve? Any amin'ny tongotrao ve? Fa misy fahasoavana ao anatinao fa natonga n'izy io maty dia zao tsy nampiasaina. Ny zavatra anankiray raha vao tsy ampiasaina dia tsy maintsy maty. Zany ny fananganana voalohany. Ary zay na tonga Baiboly milaza manao hoe tany mafy izay anananao mba tsy hiakany. Tany mafy izay ananao mba nino hoe rombahany devoly fahasoavana io. Raha vao tsy ahetsika io dia rombahany devoly. Inona ny fahasoavana anananao? Misy zavatra ao anatinao, misy zavatra tsy ananan'ny olona fa ianao no nametran'Andriamanitra azy. Alléluia. Teneniny eo aniranao tsy pokaty zany ianao hoe. Avereny mafy tsy pokaty zany ianao hoe. Manan-javatra daholo tsikireo. Ao anatin'ny Baiboly misy vehivavy be da be momba tsy niteraka. Fa raha vao niteraka ireny olona ireny, Isaka sy Rebeka zao momba. Iza hoe momba? Fa raha vao niteraka Isaka sy Rebeka, iza ny zanany? Ny Jakoba. Fatareo zany Jakoba zany Israel. Io taranak'Israely io. Zany hoe momba izy, vato boribory izy, fa raha vao niteraka izy dia tonga dia olona goavana ny naterakany. Maman'ny Samuela dia momba, maman'ny Samsona momba. Fa izao misy fahasoavana ao anatiny. Misy fahasoavana. Ianao aza miteny hoe za pastera tsisy nininina, za pastera pokaty. Misy zavatra ao anatinao. Ianao tsy pokaty zany, ianao le ohatrany matsiary pokaty mihitsy ary. Zavatra goavana mihitsy ny ao anatinao ao. Ataovy amainina raha tsy lahatra amin'izany ianao. Zavatra goavana. Ianao nge raha mijery amin'ny mamanay zany, aiza mamanay? Aiza mama aiza ny mamanay? Aiza? Aiza mba mitsangana kely mama hoe? Aiza? Ary minona miletika any anatiny any mama? Mamanay io? Alléluia. Rehefa mijery amin'ny mamanay eto zany ianao any, tsy dia hita hoe ahoana. Mba mitsangana kely eo rehefa misy manao fanatiny dia miala avy any izy rehefa antitsantitra kely. Alléluia. Mijery ny volony ianao nga misy volona atao bronchine zany fa tonga dia mitsarakorako kely. Tsy hitanao izy rehefa miresaka, tsy hitanao hoe ahoana ny tena resany. Ny any mba fanomezam-pahasoavana ananany dia mizara sase rehefa misy metsika devoly. Izy ny voaloha mizara sase. Fa attention. Teneniny eo aniranao fa attention e. Fa manana fahasoavana. Satria tsisy an'izany randriary malala heritiny zany raha tsy nisy any rasoary lalao Louisiety. Ataovy aleluia mafy zany. Zany ny fahasoavana tao anatiny. Nga nisy any randriary malala heritiny raha tsisy amin'ny mamany, marina sa tsy marina? Ary zay foana ny teniny. Nga raha tsy nisy anany nisy voaretsaretra zao izy. Manaiky a. Za lay mpandroka. Za le mpandroka devoly mahery vaika fantatry ny olona mety zay ny alalan'ny olona. Le mpitoro teny malaza ataovy amen. Le pastera tahin'Andriamanitra ataovy amen. Le pastera mpitoro teny amin'ny telefona. Le pastera mpanasitrana marary. Attention. Fa raha tsy teo le mamany kely iny, tsy teo izy. Misy zavatra tsy azonao dinganina. Ianao za mieritreritra tsinitsinina, misy zavatra ao anatinao. Misy zavatra ao anatinao. Misy zavatra ao anatinao, ataovy amen.
iza malala ranabavy fa io zanaka ao androany naterako io no lasa ministre miaramila ino mety ho lasa filoham-pirenena ao rinakely ao ino ho lasa député rinakely ao aza manambany anao zany mety tsy manana ny ananan'ny olona ianao fa ianao koa tsy pokaty zany manana lehibe lavitra noho ny ananan'ny olona ianao tovy amainina raha resy lahy tamin'izany ianao amainina be tsy nisy raha andriary malala heritiana raha tsy teo amin'ny mamany tenao za mijery hoe ty raha matoty maro no za mipokaty tsy pokaty io tsika nivoaka tao ataovy aleloia mafy amainina sa tsy amainina mbola veriko tsy pokaty ianao misy fahasoavana ianao tovy amainina mafy za iza minao zany fa misy fahasoavana izy fa saingy zao aetseo le fahasoavana anatiny misy amintsika ireo ne manana fahasoavana miteraka foana alleloia aetseo foana fa tsy maninona ray amin'izy folo-menadary reo ray am'ireo mety ho lasa ministre any France any mety ho lasa ambassade de France tovy amainina raha minao zany ianao ray am'ireo zanaka ao reo no mety ho lasa mpitory-teny mahery vaika voalohany eto Madagasikara tsy fantatrao zany androany mety ao an-tsainao dia ozy izy ianao hoe mba be fahasairana koa reto zaza be da be reto zay no mety ao an-tsainao fa fahasoavanao anao reo ny ray am'ireo tsy apozinao mety ho lasa lehibe any gendarme eto an-tanàna mety ho lasa filohan'ny anteny meram-pirenena iny ray andro any aetseo foana fahasoavana zay zavatra nananao misy aminareo reo a manana fahasoavana amin'ny teny manino hoe ozy izy ny fiteny'olo hoe masimbava ianao tsy hoe masimbava tsisy anjabo masimbava sy tsy masimbava zany fa le fahasoavana zay tsofinao rano dia voata alefasy foana rahalahy alefasy foana nitsodrano la zao foana ataovy amainina misy aminareo manana fahasoavana mandika nofy zay nofy mandalo aminao dia tanteraka daholo zay nofy manina hoe pastera tovoiny manana an'izany pastera tovoiny raha vao manofy iny matetika ny zavatra nofisiny tanteraka zany raha iandro nisy fotoana nanofy melohany amaranako ny toriteny dia hivavakantsika rehefa aveo ho veloma amin'ny fahasoavana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy hoy hoe ho veloma amin'ny fahasoavana ao anatinao manomboka amin'ny tanora rehetrarehetra ataovy amen ny koralina rehetrarehetra ataovy amen ho velominy zany minao zany ve ianao na hatramin'ireo musicien ireo zany ray andro nanofy fa tena hifahasoavana io a azambanina ny fahasoavana ao anatinao ny tsy fahalalanao an'izy hatramin'izay no mahatonga anao manao tsinotsinona fa ho ampiasaintsika io manomboka androany hitanareo nividy tanytsika indray andro ary very volatra ady amin'ny 500 millions 450 millions tany hoanina 500 millions misy tany nividitsika zay tany amin'ny asana 2017-2016 tery Moronakona tendrombohatra be zay avoana zay dia efa nakiny a dia efa nivangin'ny tompo hoe aza mividy an'io tany io fa tany misy problème io dia zay nakeo a dia mipetrapetraka teo dia nisy madama avy any ny rano tompo mihitsy le madama zao ozy izy ity tany miady a misy olana ity tany ity fa raha zahanareo tsy mitsofoka amin'ity efa anjely miteny zany hitina hoe fa ohatrany hoe tsy dia ndrara iny nanofy any alina an'iny inona ozy izy ianao nonofiko nanofy niakatra tamboho be zany zay sy pastera tovy dia tsy nety afaka mihitsy ho ny tsy afaka ny soa teny tamboho be io ahoana ny fomba iakarana eto dia tsy nety afaka dia tapaka le nofy
zany ny atao hoe Andriamanitra miteny inona hoe tokony nandinika fa taty aoriana moa zany vao nandinika misy fotoana amin'izay manofy aty aoriana dia azoko ny dikan'ilay nofy tamin'izany any efa nitenenan'ny tompo hoe aza miditra amin'ny satria tamboho be zany le izy dia fampisitony Jesy pastera tovo ahoana ny akarana eo dia tsy tafiakaritsika rahalahy ahoana dia aiza zany ny lalana inona ny tiany tompo tenena tao anatin'ilay tamboho be tsy nety afaka aza miditra amin'io tany io fa vao miditra ao nareo tsy voasotinareo io tsy voadinga anareo io very volo anareo fa tamin'izany manao tsinotsinona n'le nofy zay ny lazaiko hoe aza tao tsinotsinona le fahasoavanao anatinao dia nidirana ihany le tany le olona koa moa mahay mampiresaka be naseseo antao le taratasy nananana zao fotsiny io dia vita ozy izy zao nidirana very vola efa 450 millions very tao nivahana le olana tsy nivahanana taty aoriana ny fanahy masina ny teny tamiko io le nofo nasehoko anao tsy voasotinao io tsy voadinganao io fa ianao nanao tsinotsinona le nofy fantatrareo noho ny taty aoriana amin'izay isaky ny manofy na manofy ratsy io na manofy atontono io na manofy tsara io dia manomboka haiko amin'izay ny dikany za vao manofy azay dia misy dikany dia mandinika amin'ny tompo tompo inona ny tiana ho tenenina inona ny dikany ty nofy ty inona ny anarana zany fanomezam-pahasoavana dia vao misy zavatra mitranga atao am-piangonana na hoe misy olona ifandray aminay na misy zavatra ho atao dia aseho an'Andriamanitra ao anaty nofo foana za zao farany teo nisy mpanompon'Andriamanitra avy any an-dafy saika hiara hiasa amintsika somary hafahafa ihany le fiarahana tamin'ilay izy hafahafa inona ozy izy ianao nanofy any alina dia inona ny nofiko latsaka tao anaty kabine lalina be kabine maloto be lalina be reny le tsy le toilette atrindreny fa le tena kabine le latsaka tany ony dia tsy hita farany tsy tonga dia hoe nilatsaka dia nenjera tao misaotra ny tompo fa tonga dia nitapahako le nofy zany nofo zany dia nivangin'ny fanahy masina tonga dia mivavaka inona ho a Jesosy ny dikan'izany nofoko zany dia izao ny tenin'ny fanahy masina tandremo tsy ny olona rehetra ny arahanao miasa ampahafantariko anao fa misy zavatra hafahafa amin'ny fiarahana amin'ireo olo ireo aza miaraka amin'ireo olo ireo ianao dia rehefa miresaka tamin'ilay olona tokoa dia misy zavatra oatra mifandripandrika zany le resaka fa ny tompo efa nampafantatra tao anaty inona tao anaty nofy hoe aza miara-miasa aminy ina dia io nofonao io ary misy fahasoavanao misy olona iano tsara ry tanora anambady ianao misy lehilahy mikotikôty ianao miresaka aminao anaty Facebook tampotampoka eo ianao manofy hitanao le lehilahy ao anaty nofy io ny endriny dia mivadika lioana vadika alika dia mivadika mivadika tandremo aza mieritrehitra hoe nofonofo mandeha ho azy ireny aza miteny hoe nofo ratsy miala ny nofo ratsy miala tsy nofo ratsy io fa nofy fampahafantaran'Andriamanitra anao nofo inona hoe fa io lehilahy io ao ariana kely ao dia mety hivadika lioana mety hivadika alika dia mety aminao manao mary azy aminy sa tsy mety zany mila fantaritsika zany ao anaty nofy ampahafantariny tompo anao misy olona mpandraraha miaraka aminao mpiara-miasa aminao ao anaty nofy izy tonga dia hitanao tampoka hoe lasa mainty be lasa maloka mainty be izy dia lasa misy rambony misy devoly nefa ianao zany hoe raha pitso anao ame 50 millions azy ame ina hoe nefa alina niny ianao nahita azy efa Andriamanitra miteny aminao io hoe aza omena azy ny 50 millions fa raha vomenao azy io dia maninona very ihany ny volanao zany le fahasoavana
misy aminareo reo a izy mila za fahasoavana manonofo zany tsy voatery nofo ratsy io a fa nofo fampahafantarana nofina hoe za de miteny an'Andriamanitra an'izany foana raha vao misy olona zao androany ohatra mifampiresaka amiko zao ka miresaka zavatra lehibe alohan'ny atory amin'ny vavaka Jesosy eo ampafantaro ahy io olona io tsy malala ny olona io a rehefa sitraponao ny arahanay miasa de miara-miasa zay rehefa tsy avy aminao ampafantaro ahy fa amin'ny oalina io tsy maintsy aseho an'Andriamanitra anao anaty io nofy hoe olona mahafinaritra io raha ohatra le olona mahafinaritra raha olona mahafinaritra le olona de mety ohatra andresahako hitanao izy nanao akanjo fotsy be de mitsikitsiky tsara de nafinaritra be de tonga tany paradisy nareo de fampitatana de tena mety hoe tena ianao nofinafinaritra be reny zao de efa sinina alalanao fa tsy zavatra tsy olona ratsy olona io mety ratsy be mipoziny ety ivelany hitanao mety olona mahantrantitra izy ety ivelany fa ao anatin'le nofy izy hitanao hoe io olona io alleluia amaranako azy tamin'iza mbola tsy nanambady tamin'ny 97 de zao nahita ny vadiko amin'ny madamako tonga ao am-piangonana tamin'izany izy mbola manao sarin-doha izy amin'io mbola sarin-doha amin'le tena tovavy be reny de hitako tamin'izany ny vavaka mbola 7 de nanofy any alina de natao mariazy amin'io vehivavy io madamako alleluia tena manaro zany oa nefa izy tsy niditra ny lohako kory taty orina 7 zao zanakay asiviteka mavra lajana vavy ao anatin'ny nofy ty zao Jesosy eo ahoana ny atateraka an'izany amin'ny fomba ahoana ao anatin'ny nofy io de misy fahasoavana androantsika ho velomy amin'ny fahasoavana ao anatinao ataovy amainina mafy raminao zany ianao mitsangana eo amplasinao azavaty alleluia izy naray tsara zava-pianara zany izy mivonina melona indray fahasoavana ao anatiny alleluia akipimy masonao antany olo ny tenana hoe izy ianao eo mpitsanganana eo akipimy masonao de manontany teny ianao inona mba fahasoavana nananao fa misy fahasoavana ao anatinao misy aminareo napitrak'Andriamanitra ao anatin'ny tanany misy amintsika nomen'Andriamanitra fahasoavana andamin-javatra androany anisan'ny namangin'Andriamanitra ny anangana ny fahasoavana ao anatinao misy aminareo reo mpiatra olona taloha tena mpanao fiantrana olona mpanome olona fa taty aoriana ianao leo de ozy ianao hoe za tsy hanome tsony de nanomboka ianao ny tena hoe za tsy hanome tsony iny de nanomboka maty le fahasoavana de zao ianao zao latsa-pangataka tadidinao tsara tamin'ny ianao 15 taona tamin'ny ianao mbola 9 taona de manome ankizy manome gotena ho an'ny ankizy manome vola ho an'ny tsy manana fa nanomboka rehefa niasa ianao de ozy izy ianao hoe za tsy hanome tsony za tsy mavita manome ny havako tsony de zao coincé ny ara-bolanao misy amintsika lasa coincé nefa fantatrao mihitsy fa tamin'ny ianao mbola tsy nanambady de ianao mpanome olona androany ahetsikitsika indray le fahasoavana ho velomitsika indray le fahasoavana
misy zavatra ao anatinao. Rehefa nomboka hitanao Andriamanitra dia tady zao fa tsy vola nomeny anao, fa le fahasoavana ao anatinao no ahetsiny. Averiko indray mandeha voarahinao tsara. Rehefa nomboka hitanao Andriamanitra dia tsy voatery vola nomeny anao, fa le fahasoavana ao anatinao no ahetsika Andriamanitra. Maneke androany aza manaiky ho faty ny fahasoavana ao anatinao. Mety ao anaty vavanao ianao le olona tena mahay mandamindresaka, le olona mahay mampiavana, mahay mampiavana. Raha misy miady ny fianakaviany ianao foana le mpampiavana. Ozy ny tenin'Andriamanitra, tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra. Hanetsika tsika androany, hanetsika tsika androany rehefa soavana efa maty. Raha lasianambavy ny batisa amin'ny 16 décembre, fa melohan'ny 16 décembre, melohan'ny ty batisa ty, hitsangana ny fahasoavana ao anatinao, hitsangana ny fahasoavana ao anatinao. Efa nisy fotoana ianao nametra tanana ny marary dia sitrana le marary, fa indray mandeha indroa intelo ianao nametra tanana dia ozy ianao zatsy ianao tsony, maty le fahasoavana. Misy amintsika ireo vao nandroaka devoly indray mandeha dia nietsika le devoly, dia nandroaka devoly indroa intelo inefatra ianao dia tsy nitohizanao tsony, maty le fahasoavana. Misy aminareo reo mpitaona fanahin'olona ary mahataona fanahin'olona, fa nanomboka tsy nahetsika ao tsony dia maty le fahasoavana. Misy amintsika maty le fahasoavana. Aza manaiky androany te hanangana ny fahasoavana ao anatinao Andriamanitra. Misy aminareo reo ao anaty nofy, ao anaty nofy ny fahasoavanao. Misy aminareo reo fahasoavana manampy olona, misy aminareo fahasoavana mivarotra, misy aminareo fahasoavana any anatin'ny saina, marani-tsaina, fa ianao tsy pokaty akipimo maso. Androany ho atsanganao ndray ry tanora malala isany. Maro aminareo reo no lasa évangéliste malaza, maro amin'ireo tanora reo no lasa pasteur lehibe, iotra lavitra noho ny pasteur Tovy, pasteur Ertiny, iotra lavitra noho ny pasteur René amin'ny fandroana devoly. Isy aminareo ireo tiako ianao angetaeta androany, tiako ianao angetaeta androany. Te hanangana anao ndray ny Tompo, te hanangana anao ndray ny Tompo, te hanangana le fahasoavana ao anatinao. Dinio ange inona le fahasoavana efa maty ao anatinao. Misy fahasoavana ao anatinao fa nivononao. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefety izy mba asitrana. Aku nanisik
amponiny ampanahy